sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny Fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Odiny aty tompoko, finaritra e! Misaotra anao mampandroso ny mpankafy Kristy ato anatin'izao fandaharana Baiboly sy kolontsaina izao. Mahatsiaro ilay sorona lehibe tsy manam-paharoa nataon'i Jesosy Kristy indrindra isika no hanoloranay anareo ity tantara iray mahakasika ny soritsampy izay hita tao amin'ny tanàna iray eto amin'ity fiarahamonina malagasy misy antsika ity. Nefa hoy ny ten'Andriamanitra hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, araka ny Jaonina 1:20. Tsy iza izay nambara izay fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra natao sorona sady fisorona raha teo. Tsy misy azo ekena ho sorona tena izy afa-tsy ilay efa nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ny ran'i Kristy no efa latsaka ho famonjena fanavotana ho an'izao tontolo izao. Haja omena ny tantelo no hanaovana azy ho sorana, fa ny mamitoa azy maro ihany. Tsarovy anefa fa tsy misy mamy mihoatra noho ny fitiavan'i Kristy antsika, dia ilay fitia manolotraina. Asaina am-pitiavana ary ianao, anaraka n'izany tantara izany hatramin'ny farany. Mihaino finaritra mpiaina-tsaino. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe sorona, sorona. Tojo-rabaisan-dratana no ngiaragalo, ny Rina Lalao Estera no Ramatoa Ranja vadiny, Sylvain Razavindrafara no Idoda Vao zanak'izy ireo, Valérie Razanajatovo no i Tahina zanany vavy, fitiavana Rasoloaritsao no i Ndrina, Yarlalan'i Kristy no reniny Ndrina, Miriama Lalan'ny Avo no nilalaoan'ny Neny Ranandry Bozy. Orakalo fa misinona Ranja, taoniko rabadrabako ohatran'ireny konkotika ny vokirinina oe. Fa marinina ve ianao Rakalo a? Marinina hoana ary reo tsara avokoa ny sofiko roa, mbola tsy lany ny mpanimby e, sady tsy lasa mimpakamary. Fa tsy hitanao ve mpiavandra be mandravaravo ty e? Ahoana tsara hoe Ranja? Aiza? Reo Rakalo a, varina tamin'ny tafo-bozaka tany dia tsy maharefa simba daholo hoe ny mpanamy. Indray re razako, indray re lozininy ity. Ka ny fahalalako an'izao Rakalo dia tezitra ny Zanahary a, tezitra amintsika. Marina ianao, tezitra ny razana, fa nahoana ary? Dia asa na iza indray izao ny samanitsakitsaka ny herin'ny razana eto an-tanàna eto. Ka tsy maintsy ho any an'ny Ranandry Bozy ihany amin'ny tany fa ahoana izao? Ndeana mihitsy Rakalo a, ary malakilaky izany ity
ilozako noloranja nefa aleo aloha hitsahatsahatra kely fa tena tsisy voaka akory ty avandrabe ity oy mitsanona marina aloha e saovaky any ty losola kelynao ty ka hanahirana eto indray fa inona ary ty marina raha mbola nisy ohatr'izao amin'izay miainako ngany ianao rery mbola tsy nahatsinjo ohatr'izao mihitsy hatramin'ny nahatapahandro vao masoko akoroa reo Oadry dada sineny a ty doda ahoana le roa tena levina tsy misy ny fambolena ry izy mivady a filina indray zao raha mahita zao maty any masombolitra sy niezaka rehetra nataoko mama mangina le roa nitrakafa lelany teny tsy atao maty velively zao eo ianao rakaly dia mody mampahery eo nefa fantatro tsara mifaty antokontsika tsy tokony efa hiakatra moa vokatra amin'izao nefa inona zao tsisy raisin'izao marina mitsy mama ianao koa ranja mangina aloha e dia inona nataontsika ry dada sineny a tsy rariny zao ka matomomboka avokoa ny vinavina nasako hatramin'izay rehetra raha mba hoe miakatra avokoa reny vokatra ireny dia mahazo vola dia hoe hanangana trano kely etsy andrefanesany herineny neny a izany tany aleako e azakivy ambony toy io rery doda ny lehilahy tsy boky heritaona atao hoana fa amin'ny heritaona indray re manarina e marina be zany tenin'ireny sia zany doda avao a nitrakaly roa dada tsy aminao kosa ane le toerany hita fa efa fahatianoko raha manana zao ry doda fa mangina eo ianao no migogogogo ohatran'ireny alika mitomany valala ireny dada efa sy raha latsaka andrano ndre reny e tsisy azo raisina tsony fa dia manarina e zay andeo danitra izy anefa ianao Ray, esorony kapa eny tompoko mandro soa amin'izay misaotra tompoko eny ringarakalo lazao ina loatra zao loza lehibe zao tompoko ina loatra voly amina hektara ny enay no simby misy mitady anapotika mihitsy ty vohitra misy atsika manontolo ty misy sopatra tena sopatra dia ina natao amin'izany ndry ny endran'andro-bozy a tsy raro mihitsy reny avandra be reny ka za matahotra tsy maintsy ilaza ny masina ambara ozy lazao ozy inona ny ao ambadiky reny loza lehibe mihezineziny reny masina ozy inona ozy ry ny endran'andro-bozy lazao tsy maintsy ilaza amin'ny masina ny anio aloha mandehana mody zay ny vanafody fa hatreto aloha mbola tezitra amin'ny masina misy fatezerana lehibe fatezerana amin'ny rehatra lehibe dia ody moina zany ve ody lena mbola ho avy ny orana mbola isan'ny roty sakorana zay no izy zay ny ambarany masina very azy zany atoka ahoana le dodakilo ka hoe nitomany tsy letra mpanginina izy ao tahina fa hoaizy ianao e ina nefa ny mahaliana ny tamin'izay ty aliako e bavika anenao ry tahina e nahoana ny tsy aliana azy alianao fa za ve mba misikotra izay ataonao andry da nahoana nefa ratsorina fotsiny fa tsy aholakolakao reo e hoaiza fotsiny ianao dia ampy izay misy fotoana kely vonjeko re neto an-tanàna efa misahotaka ohatrin'inona ianao ty ry tahina dia mbola mahita ale ihany a
fa tadiavinao hitsanona lavatra trana zany. Ie, ianao zao no tokony hikarakarato, indrindra ry dada sy neny tsy ao zao. Aza mba be fanahiana rery doda, vetivety ena nge za dia tafaverina eo e. Endray ariko, za ve moaly eo dohika anao eo, ndana mandeha dia misisiny ale, dia aoka hitandrina sao vakiandrina. Toela be ianao vao tonga ary tahina. Za verindri Hitako, neveriko fa tsy ho avy mihitsy ary. Za efa sasany andro. nahoana ka? Tsy maintsy tonga ay e. Tahina, Ahoana rindri? miady rima sy mifanentana tsara kosa aloha izany anarantsika roa zany a. Mety ka anjara avy amin'Andriamanitra. Dia ina no tianao ambaraniko e? Ono ary tahina, raikitra ihany zany ny amintsika. Sady efa nodinihako teo anatrehan'Andriamanitra sy nolazaiko tamin'ny tao an-trano koa anie. Dia mety ry zareo. Ina moa ny ataony tsy araikitra ny amintsika hoe ianao ka? Vonina rindrina. Zany avo ny lanitra ka tsy tratro, mibitaka faliana sady ny foko. Tsy andro sady izay atongavan'ilay andro malaza ry tahina. Dia ahoana hoe ny fianakavianao ka? Mbola tsy nresaka izay ka? Mba resort fa efa dodina anie ahy e. Ka mbola misahotaka amin'ity avandra be namodika zavatra maro tingery zareo e. Fa aza matahotra ianao e, hiezaka hiresaka amin'ny zareo ihany a. Ary aleo aloha monjy votiana amin'izay fa sao taraka aty ka ho bedin'ny doda vaona tahaka io. Eny e, ndao ary zato izy e. Iasina andrina ny raza mahery, nareo ery miafina mbola mijery. Misehoa, misehoa, jereo zao fanatitra tolotra izao. Masina ozy, masina ozy. Ekeo ty solo tena mandady tanatrehanareo ty. Oa, ahoana? Inona ozy? Inona ozy ny masiny? Tsy ekena? Tsy ekena ahoana ny fanatitra? Io, sorona, sorona ozy. Sorona inona zay? Inona ny sorona ilaina fataony ty mpanomponao? Lazao. Fa tô tsy mamaly ny masiny. Eny ary, ekena ozy. Atao any ny sitraka oro-masina. Irarakopana tsy ho ela raha izany ny fitahin'ny razana. Irarakopana toato ny fitahin'ny razana ho apoa. Ny otafady tsy azo atao otafady. Manimbazimba ny masiny zany. Sorona no ilaina. Dia aiza nefa no ahita sorona ary iza? Zay ve anao vao tonga ry tahina? Fa inona mihitsy ny olonao amiko ty ry doda? Tsy afaka mandendeha toy ny zanam-bahoaka mihitsy azy zany. Ka tsy maintsy mahasary mpiaro ahy ianao ry tahina fa hanabaviko ane ianao e. Izy efa avy aloha dada sy niny ka. Tahina, fa hoaiza sady ianao? Tahina. Misy zavatra afa konokonon'ny mihitsy any ambadimbadika any ka.
andraso moa fa tsy maintsy ho fantatro ndray andro any a. orakalo a tsy anao ve izany mikirapatrapaka azy zany rakalo a so misy mpangalatra tafiditra ary ao mangina aloha raha matova tsisy atoriana ka tsy renao ve zany ho ay loza fa iny zany aizy aizy zany ve tsy varadatsaka rakalo alozy ty e na tsahanyvaratra ny tranontsika aizy izy ta loza tokoa mbola velona ve tsika izany ao rakalo a ranja fa hoany zao e doda vao sy tahina doda vao sy tahina aizy nareo e ao ve nareo e so dia mateo zanaka rakalo a eny tokoa ranja tahina doda aizany zanako e ihany ve nareo rakizy a re razako loziny ty ny anao koa mbola re razako ihany trano efa mirehatra tamin'ny masona ambarao ria dada sy neny a tahina tsy nanina anao teo tsy maninona ary dada ay ndeha anao aloha mivoaka vetrany aloha e ary aizy doda doda vao a dray rery doda nanina ny zanako raha matoa doda tsy mahatsiaro tena tsona ny izy rakalo e oay mainy ety izy e doda mivoaza rysia doda renao ve zany antsonay izany e doda ho a ranja andao aingana iantso amin'ny endran'androm-bosy tena tsisy fahaolana afa-tsany mihitsy zao e andao ary e mampahery anareo tamin'izany vonanitranga taminareo zany ry tahina nahoana nefa raha mivavaka dia mandroaka ny asany maiziny e mbola tsy resy lahatra ny amin'izany ny ao an-trano rindrina ka miainga aminao any e ianao ny tsara manomboka amin'izany ry tahina sarotra be zany rindrina malahelo andoda fa nanahoana marina izy izay ao izy mitsalintsaly ao mahita hoana nge mifata tena andray manontolo e zany ve tena enjana tokoa aloha nanjo azy fa dia mitondra mbavaka azy mba ho sikana somatsara misaotra re rindrina fony izy salama dia fehtiana foana izay mianata maninona sahady any amin'ny adiadina ataoko taminy malahelo azy fatratra rindrina izay tokoa ilay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia amanaraka aza miady amin'ny tsony a efa foraiko izany lesony izany rindrina dia ahoana efa nresanao ihany ve ny ray aman-dreninao ny amintsika ano ihany dia ho resako ry sareo rindrina matsiaro mbavaka anao ary tahina fa izay ihany ty vinatoko rindrina aza maika rerineny a efa avy eo izy fa miandro ny fotoana mety misy fotoana ny zavatra rehetra e marina tokoa ny ianao nefa aza ela tandremianso atoandro fitery-ronono a ka lozany ombo miaky aza manarina eny a mila maharitra ihany koa ny ny akony tsy nanidina ho no tsy nahandro ny andro zomany e eny ariko dia miandry reninao izany e aizako na ny anarany na ny fiaviana dia mbola tsy nambaranao tamy
ampitso ampitso lavo izao ny ianao nefa za efa maika ny anam-binato ihany. Mandrasa kely ao mantsy ianao e, ho avy eo foana re izy a. Tsarovy rindrina fa lahatokany aiko anie ianao e. Efa fantatra ohatran'ny ely zany ry mama, fa laozako aloha ianao fa andeha hikapaka vetivety aho e. Eny tokoa sady efa tsy misy ataina ntsony aho. Manam-baovao lazaina aminareo aho Tadasinina. Manam-baovao? Vaovao inona izany ry Taina? Zao Tadasinina, tafakevitra ny hanambady amin'izay aho. Hanambady? Hanambady an'iza? Misy olona miaraka amiko izay aho Tadasinina dia angataka ho vato ny izy a. Izy raha teo koa efa vonona ny apakatra e. Fa izy zany dia avy aiza? Eny tokoa, hanambady olo tsy fantatra rehetra zao. Moramora nga ny tokantrano. Eny e, ndrasy dia hoentiko tanatrianareo izy ry Tadasinina. Olona vita tanàna? Isa amin'ny fianakaviana? Sa olona ny akafa? So mba nanota fady tany ary kiala kely ty. Tsy fantatra indringa fa netsika anie lova tsy mifindra ihany e. Zany mihitsy. Raha vao tsy nisy amin'ny fianakaviana eto tanàna dia ajanony ihany. Olona ny akafa mihitsy nele izy e. Dray. Fa tsy mazava andriva ny teny rainareo e. Rehefa tsy fianakaviana sy tsy olo-pantatra eto dia adaboy tsy isa takandro. Tsy mila zany lehilahy zany zay. Zany mihitsy. Fa ahoana ty tarehanao manjombona dia manjombony ty ry Taina? Tsy ekeny Tadasinina nefa rahantsika e. Ahoana tsara hoe? Kisany lazaiko anao izany hafa efa hoe tsy mankasitraka ny amin'ny fiarahantsika ho Tadasinina. Fa inona ny antony? Tsy mazava amiko mihitsy anie zany e. Lova tsy mifindra ho nenay. Izay samy fianakaviana ihany no mifanambady. Dia ahoana ry Taina? Tsy haiko tsony. Kevy tanteraka rindrina. Fa izay nambarako taminao izay aloha ny vaovao dia tsy fantatro tsony ny toy ihany e. Eny e, fa inona izany no lazaiko amin'eny? Tsy haiko e. Izay lazainao azy ihany fa tsy haiko tsony. Tena fa vako ny lohako rindrina. Apetrakitsika amin'Andriamanitra ny toy an'izany ry Taina. Izy ny tompo-pandahatra dia izy ny mahalala izay mahasoa e. Ndrina tsy vokio. Zava-dehibe ny nambara masina ry izy mivady. Eto ianao ry hiarakalo sy ramatory ranja. Tenendro ny endran'andro-bozy a. Fa hony? Zany tokoa. Mitako sorona ny masina. Le kambanao aminareo ao. Zay no ilainy. Kamban'iza? Hitaina ve? Tsy a? Tsy lasy zany. Ny kambana tamin'ny Taina azy nefa nafa ho an'ny masina e. Ho an'ny Zanahary. Dia izao ndrefa dia davina atao sorony Taina. So dia mba tsy mety kosa izany ry nendran'andro-bozy a. Ka raha tsy zany tsy mety tsahatra zao loza sesilany manjo eto tanàn'izao e. Dia ny zanako mihitsy ve no atao sorona aminao e. Mba zavatra fa aika. Mitadiava hevitra hafa ny endran'andro-bozy a. Tena tsy mety zany sosikevitra o mianona izany. Ka tsy zany ny mamean'izany sosikevitra zany fa sosikevitra ny masina zany. Ny masina no milaza an'izany. Masina o. Taho izany rakalo. Dia mafondray ve Taina. Tsy mety zany. Tsy foka zanako rakalo. Le tota avao azo ty mbola tsy mety salama hatramin'izao. Hita ho rakalo. Mba hevitra fareo mene. Tahin'ny Zanahary ianao ry nendran'andro.
masina ny razana tsy azo toeriteny, izay rehetra takiny tsy maintsy taterahana. Misy io tafady lehibe eto amin'ity tanàna ity, ary dia izay ihany tokana ihany no afaka ny fahatezerany masina. Itahiana nosorona tsara indrindra atolotra ho fanavotana amin'ny besin'ny maro. Tsy meko tsy no zanako e, ndray azy efa nafoaka. Tsy manaiky an'izany intsony e. Ka raha tsy manaiky ianao dia hotononina aminao ny loza mandrakariva. dia ahoana izany ranja? Nendranandro ataovy izay ataonao fa tsy meko tsony ny zanako e. Narary ahy iny, azonao izany naloza inona tany sainao na iloza inona. Tsy meko tsony ny zanako atao sorona. So dia mba miteniteny foana ianao ranja, mahery ireny tanàny masiny. Tsy matahotra an'izany arakalo a, tsy rarahako izay heriny any, fa ny zanako fotsiny tsy atao sorona dia izay e. Fananina ianao ry zanako a? Tsy tanteraka angamba ny amiko sy tahina. Fa ahoana anaka? Ay ve tahina no anarany? Ena ry neny. Fa ahoana? Ka tsy akasitrahany ray aman-dreny no neny fiarahanay. Lova tsy mifindra honiny an'zareo. Verevitra tanteraka ry neny. Tapidalaka letony sokina nana amin'ny paty e. Fantatro fa avetsy andilana tokony izany zazavavy kasaina ho vady izany. Fantatra tokoa ry neny. Tena veny mihitsy izy. Amin'io tanàna io anie mbola misy fanompo-tsampy enjana dia enjana e. Tsy afaka mijaly marina no tahina vokatra izany. Dia inona ny atao neny? Ny sitrapon'Andriamanitra aloha dia tsara sady marina no ankasitrahana, araka ny Romanina 12:12 e. Noho izany raha tsy akasitrahany ray aman-dreniny dia aloha hijalina mihitsy e. Tojo vitako izany ry neny. Tiako loatra ny tahina e. Tsy anjarany ianareo anaka matotsy tanteraka. Drina. Oay, izany tahina ry neny. Za ve anaka? Andeha mpandrosoa e. Drina. Mandrosoa tahina. Mandrosoa? Fa misy inona dia sepitra be takizao ianao e. Engo teo ny resaka dada sy nendry Drina. Zaho dia tafoneny ranandrom-pozy atao sorona. Lozinina re zany. Azafady aloha ry neny fa izo ny tahina dia izy kosa ry tahina no reniko a. Falo fantatra ianao ataoviko. Torako izany koa retsy a. Fa raha izany no izy ry tahina dia aleo ianao aloha tsy mandeha mody ihany ka sa ahoana ry neny? Za mihitsy ka. Sao dia mba ho fatifaty foana any ianao. Ao fa namboarako hevitra amin'ny manokana ianao. Sotranareo ny amin'izany fa aleoloha izahay resaka mitotana tahako e. Dia ho hitako eo ihany. Raha mila famonjena tsy ho aiza fa ho aty aminareo ihany. Andao aloha hiara hivavaka isika telo mianaka e. Hiantso an'ilay Andriamanitra telo izay iray. Ray zanaka fanahy masina. Ndao tokoa ary sady anao iry isika. Tsy misy tsain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Sady raha resaka sorona izany, tsy misy sorona azo ekena intsony izao fa efa vitan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Doda, manahoana ianao izay e? Matohatra ry tahina fa efa mihatsara izany a. Ianao izany dia efa nandada sy ny nodi-gasy lava ato an-trano? Ka io neny efa fitsaboana antsika hatramin'izay ko ngamo misy akoatrin'io e. Raha izay ianao tsy mety an'izany intsony ary Doda. Izany eto tafandry sareo atao sorona e. Izany no nampitrahatra ny loza sesilany mitrangeta tanàna eto izao e. Tena zava-doza le izany ry tahina e.
dia manaiky an'izany ve ianao? Tsy manaiky fa andeha hiala teto a. Ko raha hitan-dranandro bozina any amin'ny masina hoe hitsoka ianao dia ahoana ry tahina? Tsisy an'izany fa ianao koa ampiasain'ny olona fotsiny eo. Izany anie efa finoana mafiorina ty anatintsika. Mahery lavitra noho izany Andriamanitra efa fandrindrina ary toda vao a. Ndrina izy ary tahina. Aleo fa ho tantarako anao manaraka izany fa lasa. Andrasa ry tahina, andrasa fa hiaraka aminao. Ao aremo ao a. Dia ahoana? Sa mandeha izany tsika da? Andraso ry tahina fa anaraka anao koa. Fantatro fa izany Andriamanitra izany no tena mahery matoa. Sa andeha ohatr'izao ianao na dia eo azy nandro bozy. Tsy aro tantanako ianao doda dia andao andeha tsika. Ndao are, lasa izao manavitraintsika mitady mpamonjy ry tahina fa tsy hiaina amin'ny fahamazinana lava eto tanàna eto a. Dray ngiarakalo sy ramatoranja marina. Nakaiza ny fifanarahana teo anatrehany masina. Iaitombo ane izao loza manjony tanàny izao raha mbola misy sady manota fady no tsy mety atao sorona toy izao. Ny zanakay azy efa lasako. Inona tsony natao sorona aminao eo? Ary ny andranandro a. Izay ataonao fa tsy matahotra n'izany tsony kosa e. Marina mihitsy izany lazain'ny vadiko izany. Ny zanakay ary efa lasa. Inona indray ny sorona tadiavinao eo? Ha! Tao amin'izao manan-kendry eo anatrehany masina ny zato izy. Tsy mahalala ny herin'ny odigasy eto tanàna anganareo. Tsisy atahorana an'izany tsony. Sa ahoana rakalo? Tsy matahotra an'izany tsony tsika. Ataovy izay ataonao ry ny andranandro bozy a. Tsy manaiky ny ampioroanao tsony izay. Izay mihitsy rakalo. Hafa ny taloha. Izany mihitsy. Izao masina izao foana ny ataonao biby fatahorana na eto. Tsy biby velively izany azafady fa zanona hafa. Razana loavina tapony loha. Ay izay razana eo e. Hitongavany razana ianao randra. Tsy matahotra an'izany ara matotia. Ataovy izay ataonao. Fa niseho nahita Andriamanik'afa nga reto izy. Tsy mandingana ny tokoa nambaravarako akory ane nareo dia efa hitsiditra sy rarakopana amin'ny tany. Razana mila voatsiariny ianao e. Aizako mianak ny aneny dia tavinao atao sorona. Mba mety ve izany aminao? Hita mihitsy ianao hoe tsy miteraka. Aizako. Eto tanàna tsy nitsahatra nisy loza mihitsy hatramin'ny sinao teto. Na misy sorana tsy misy sorona. Loza foana no mitranga eto. Izany mihitsy rakalo a. Sady sorona be dia be izay nakaiza fotsiny. Ny koa mamorina, ny omby, tapitra no hohaninao fotsiny. Izay foana modina hodikodinao teto. Marenina kely ty vava. Sao dia andohavana patate. Mpamita bahoaka tsy. Finina indray. Efa mahiratra amin'ny masotsitsika. Ndao andeha. Tsisy matahotra izay ataon'io aho. Sofa efa nisy an'izany Jesosy Kristy izany a. Izany mihitsy. Raha tsy teo izany nanao sorona ny tenany ho antsika dia efa veritsika. Ary fantatro izao fa tsy misy sorona afaka mahasolo an'izany Jesosy Kristy izany a. Sorona indray mandeha tsy miverina izany rakalo a. Nefa sorona mahafaka amin'ny fahotana izao tontolo izao. Izay ilay nambarany tahina. Izany mihitsy. Ka inona moa no atahorantsika e? Ndao tsika hanaraka azy. Ndao ary. Miverena ty. Velomy ianao e. Aiza indray mivaratra arimasina, aiza indray mivaratra hipoaka amin'ireny. Velomy ianao a. Aiza ny tapody fohy amerenako an'ireny. Aiza ny raha malahelo sy ny fanodikodinana. Tsy tafavoaka veleto reny. Tsy mahalala ny zanahary lolo avina tapony loha razana tsy namitaka hatramin'izay nga.
Ny sorona tsy maintsy ilaina eto. Masina ozy, aizinareo masina ozy. Ory, fa inona koa zany rivotra be mitsoky zany marina mafy. Ohatra to misy rambon-danitra iny e. Vonjy hoara olona dray lany rambon-danitra nateliny manta marina mafy. Ory, to niodikodinato amana. Maty nendra nandrobosy e. Zao izy ry kristiana havana ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany izao tontolo izao. Araka ny Jaona 1:7-20. Fa raha manota isika dia tsy mila sorona biby na hafa fa Jesosy Kristy no efa sorona namonjy antsika. Efa nafony ny ainy ary nalatsaka ny rany ampy anadio antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ka aoka hibebaka isika fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Aza mimino foana fa izay mino an' Jesosy Kristy ihany no finjiny. Narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe sorona. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Tojo Rabesandratana no Ngaragalo, Nirina Lalao Esteja no Ramatoa Ranja vadiny, Sylvain Razavindrafara no Idoda Vao zanak'izy ireo, Valérie Razanajatovo no i Tahina zanany vavy, Fitiavana Rasoloarizao no i Ndrina, Iarlalan'i Kristy no reniny Ndrina, Miriama Lalan'ny Avo no nilalaoany Neny Ranandrobozy. Sorona izay tokoa no resahana tao anatin'ny tantara teo iny. Teo amin'ny fiarahamonina malagasy dia nisy tokoa vokatry ny fanompo-tsambo samihafa izay ny tanterahana ny mbola fitakiana sorona isan-karazany. Ary isan'ireny aza moa tsy vitany hoe sorona biby toy ny famononomby sy ny toy izany ihany na vitan'ny fanatitra toy ny fanaterana tantely, vatomamy, vola madinika, fa nisy mihitsy aza ny fitakiana hatramin'ny sorona ain'olombelona. Indrindra raha nisy fahadisoana lehibe ka no heverina tokoa fa nahatezitra ny Zanahary teo amin'ny toerana anankiray. Manahoana kosa nefa rehefa tonga Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay zanak'ondrin'Andriamanitra, manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, arak'ilay efa novakiana ombieny tao amin'ny Jaona 1:7-20. Izy raha teo ihany koa no mpisorona na antsoin'ny Baiboly hoe mpisorona be, izay efa namaky ny lanitra. Ny rany Kristy no efa nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Azontsika jerena ao amin'ny Hebreo 4:4 eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny farany eo, eny mitoy hatramin'ny 5 azy, ny mahampisorom-be na hoe mpisorona be tsy manam-paharoa an'io Jesosy Kristy io. Arak'izany ary andraisantsika lesona na inona zava-misy teo amin'ny fiarahamonina malagasy fahiny, tsy voatery andovan'izany isika ankehitriny.
na dia efa notezaina tao anatin'ny ody gasy aza, fikikisana na hoe ny kiky. Ny malagasy dia tsy voatery anaraka an'izany kory isika ankehitriny. Indro avahotsiko ny zavatra rehetra hoy Kristy, izy no efa nanavao ny zavatra rehetra ary maro fiainam-baovao antsika. Kristy no sorona tsy manam-paharoa ary tsy tokony hisy fanompo-tsampo hita intsony eo amin'ny fiainantsika. Tolay mampakabady maika loatra hono ny tarehy no voajery fa ny fanana tao sorona. Aiza kosa ka ny zanaky ny tena izao no angatahan'ilay sampy atao sorona dia tsaroana ny namoizan'ilay Andriamanitra rahay ny zanany lahy tokana ho sorona. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tokoa, ilay manaisotra manala ny fahotan'izao tontolo izao. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jahona toko voalohany 2:1. Izay ariavana no lava, izay ihany koa no mety hoe fohy, fa ho faranana ny teny ny fotoana manapetra kanefa kosa ombeny dinio ny atao rehetra. Dia izay indray aloha ny androany fa mandrapitafy.